Are manolotra ny arahaba ho antsika rehetra indray manaraka tsy tapaka ny vaovao-tselatra meteo amin'izao fotoana izao. Raha ny mahakasika ny Eliakim dia tamin'ny 7 ora maraina teo izy dia tany amin'ny 70 kilometatra atsimo atsinanan'ny Vatomandry no nisy ny fohibeny, izany hoe efa nany ranomasina zany. 520 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny ary mahatratra amin'ny 70 kilometatra isan'ora kosa ny tafiditra miaraka aminy. Izany hoe any an-dranomasina zany no tena mahazo an'izay rivotra mahery izay. Mikisaka mianatsimo izy amin'ny hafainganam-pandeha 80 kilometatra isan'ora. Raha araka ny vinavina dia mikisaka any amin'iny mianatsimo hatrany izy amin'ny tia androany ity. Arak'izany dia miova toy izao ny filazana loza noho ny rotsakorana izay mbola ho betsaka any amin'ny faritry Vatovavy fitovinany izay mety mbola arahana tafiditra indraindray dia lasa filazana miloko mena zany ny faritry Vatovavy fitovinany. Ny faritra sisa rehetra kosa dia mampihatra ny filazana miloko manga na filazana fa mbola mila mailo hatrany. Dia ireto faritra ireto zany ny faritry Diana, Sava, Boeny, Sofia, Betsiboka, Analamanga, Bongolava, Itasy, Vakinakaratra, Amoronmany, Otomatsiatra ary amin'ny faritry Otomatsiatra. Ny mpampiasa ny ranomasina rehetra any amin'ny morontsiraka atsinanana sy ny faritra avaratra Andriafanimo moa dia tanina hatrany aloha mbola tsy andrika mandrapalasa an'ity rivo-doza ity. Ny any amin'ny faritra morontsiraka hafa kosa dia mila mitandrina hatrany raha ohatra ka hoe andeha hivoaka iandrika satria mbola mikorotana tanteraka ny ranomasina amin'izao. Dia izay indray aloha no afaka nampitaina fa dia manome fotoananao afaka fotoana fohy. Mametraka ny veloma vetivety ary.